Jesosy ho raisinareo any tokantrano any ho fakasitransika dia andao mbola hiteka faran'izay mafy isika atao mafy be mihitsy mitehaka ao Halleluja ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra an'Andriamanitra isika amin'ity fotoam-pivavahana androany ity fa androantsika dia ahita an'Andriamanitra sy ny voninahiny tokoa amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny tenin'Andriamanitra eto androany dia tsy iza akory fa pasteur Famera Fredo pasteur antsika miandraikitra fiangonana Refy avy any Ambilobe ho fandraisantsika azy ireo dia mbola hiteka mafy dia mafy isika amen ndao tsika hivavaka hisotra an'Andriamanitra azy Andriamanitra ray malala rainay tsy to rainay mandrakizay misaotra anao zahay ary mankasitraka anao indrindra ny amin'ity fotoam-pivavahana androany ity fotoam-pivavahana izay atsapanay sahady ny herinao lehibe tena lehibe izay miasa eo amin'ny fiainanay omenanao Andriamanitra tokoa ny tera sy ny atsara ny voninahitra ny teninao izay mpitondrainao ny mpanomponao dia teny manasitrana teny manafaka teny mitondra fitahiana teny mitondra fahasoavana be dia be amin'ny karazany eo amin'ny fiainanay misaotra tompo amen Halleluja andao tsika eo mpipetrana ihany anao hira anankiroa etsika mame voninahitra an'Andriamanitra tena miraha mafy fa tsara io Andriamanitra io raisika mpitiavan-tanana ny mpitarika fiderana Halleluja eny tompo dia mbola fifaliana ho anay hatrany ny manamafy ny arahaba sy efa nataon'ny mpanompon'Andriamanitra teo ho antsika tonga eto asoanao atokantrano dia manona fahasoavan'Andriamanitra ny fiadanan'Andriamanitra amintsika rehetra ho ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe ahita ny tanan'Andriamanitra lehibe ianao dia raha tonga eto ianao androany tsy tsongotsongainao fotsiny fa nitsongaina ianao mba handray ny fahasoavana be avy amin'Andriamanitra notsongaina manokana ianao handray ny fitahian'Andriamanitra ka androany ianao raha hideran'Andriamanitra Andriamanitra dia mipetraka ambony raha fiderana izay ataonao androany amin'ny fotoana ianao midera sy mame voninahitra an'Andriamanitra dia hisy fanavaozana be eo amin'ny fiainanao hisy aretina ho sitrana eo amin'ny fiainanao hisy zavatra hivay eo amin'ny fiainanao satria eo ambony raha fiderana izay ataonao Andriamanitra mampandresy anao fa raha hidera ihany ianao dia dera ho amin'ny fonao rehetra Andriamanitra ankalazanao amin'ny fonao rehetra ka ny mpanompon'Andriamanitra moa teniteny hoe eo am-pipetrahana ihany fa za kosa andeha hitena amintsika hoe andao tsika hitsangana fa andio an'i Jesosy tsika sa tsy zany ve dia andao tsika hitsangana ame voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny dia dia dera ho amin'ny fonao rehetra Jesosy androany eo ary tompo
androany satria ianao mideran'i jesosy tsy ataon'i jesosy zava-maivana fidarana izay ataonao io a raha ataonao ny finoana androany a paoly sy silasy a rehefa nanomboka ny dery izy a tao ohatrany maizana dia nivany fatorana androany koa ianao raha hiderana jesosy amin'ny fonao rehetra izy fatotra iva eo amin'ny fiainanao ny gejarehetra amin'ny fiainanao iva avokoa satria manana ny heriny a sy toena ny fiderana andao tsika mbola hiderana jesosy a amin'ny voninahitra anazy
misaotra tompo maka toerantsika rehetra tokoa toy ny fanaontsika rehefa mamonjy fotoam-pihavanana toy izao tsika dia manokana fotoana ahafahantsika manao vavaka zao no teneko aminareo a raha mbola velona eto ambony tany ity isika amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika sy amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika tsy mety raha tsy mivavaka tsika mila mivavaka isan'andro isan'andro isika ao anatin'ny vavaka io no anamafisanao ny fanoranao ny tenanao ny ainao ny fanainao mba ho an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka io no hitondranao ny fanirinao zay tianao ho tanteraka eo amin'ny fiainanao amin'izao maha-olon'Andriamanitra sy mahazanak'Andriamanitra anao zao ary ao anatin'ny vavaka io ihany koa no anamafisanao fa ianao a dia lompan'Andriamanitra hatramin'ny farany na inona midony na inona mitranga na inona miseho na inona olona na inona ady dia hamafisinao hoe tsy ala amin'Andriamanitra mihitsy ianao amen raha namonjy ny fanahintsika Andriamanitra dia izay no vonjena mba lompan'Andriamanitra mandritra ny fahavelomantsika eto ambony tany ary novonjena mba ho isan'ireo olona hiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay rehefa tonga fotoana andeozantsika ety tany ety ka amin'izao fotoana izao azy a andeontsika rehetra hiaraka hivavaka io mpipetrana ihany dia hivavaka arak'izay nanentanako anareo zay ianareo ho anareo any atokantrano any ka manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao a dia tena porisihana tena mba mivavay ianao tena mba mivavay ianao atao vitan'Andriamanitra le etaetanao fa marina aminao ilay nambarako teo dia izay manosika anao tena hivavaka apetrao amin'ny fonao ary ny tananao ho antsika rehetra dia andeo hivavaka arak'izay tsika tompoko sokafa mivavanao dia andeo hivavaka arak'izany tsika tompandriamanitra rilaiza hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay mandrakizay ankehitriny dia miaraka mivavaka izahay manolotra ny tenanay ny ainay ny fananay hoe ho an-tananao Andriamanitra anompanao hatramin'ny farany izahay sanatria tsy izahay izao mihitsy no hemitra sy verin-dalana na hoe hiala aminao Andriamanitra fa araka ny teny nataoko teo anompanao hatramin'ny farany izahay ry tompandriamanitra tsara indrindra ndreto izahay hitoetra amin'le tena toetra toepanahy le fiainana tianao hiainanay amin'ny maha-olon'Andriamanitra anay amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay ho fideranany voninahitra tokoa ane ny fisianay eto ambony tetany ity mandra-piavinao eny amin'ny mini raha ny lanitra ary afafiko amin'ny anaran'i Jesosy lay ra sarobidy lay ra magaga lay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana ho fanadiovana sy ho fanamasinana anay rehetra tonga eto sy izay rehetra any atokantrano any misaotra tompo misaotra Andriamanitra mami voninahitra anao zahay fa tsara ianao Andriamanitra mpanao tsara ianao halleluia halleluia amen dia misaotra ny tompo isika any amin'izay fotoana fohina ahafahantsika ny vavaka izay a dia ampaheresintsika mba hotohizantsika zany vavaka zany a isan'andro isan'andro any amin'ny tokantrano misy atsika any sa tsy zany ve sa tsy zany ve dia indrindraindrindra moa fa malona n'izao andro farany izao izay isiny andro mahory na hoe hiandohan'ilay fahoriana tena mila mivavaka tsika atakina devoly nge zao zavatra zao atakina devoly maneran-tany ka anao ahoana ny ampitsinao raha ohatra ka tsy tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka anao ahoana tsy ho zaka ny nofontsika le izy zay no mahatonga azy hoe andro mahory fa rehefa mivavaka tsika dia anao zavatra lehibe amintsika Andriamanitra sa tsy zany ve zao tsika dia iroso amin'ny fitondranany fanatitra
anome ny ampahafolokarenantsika sika ho antsika zay tsy mbola nanefa izany dia rehefa aveo tataza manokana eny toerana ny fanatitra fanaontsika mazatra dia laraky dehibe nozaraina tamintsika tamin'ny heriny dia ampiarao amin'ilay fanatitra rehefa aveo zany andeontsika hanao hira anankiray azy a dia mandrosotsika hitondra ny ampahafolo izay nitahin'Andriamanitra antsika ao anatin'izay hira izay mandrosotsika tompoko ary mpidera hitarika antsika ho amin'ny fiderana Mbola misy mafimafy noho izany dia ataovy voninahitra ho an'izay saosy reny ihany
saorana ny tompo izay nytahantsika atao anatin'izay fiderana ny antsika nanome voninahitra n'Andriamanitra izay. Amin'izao fotoana izao tsika dia andre ny tenin'Andriamanitra izay noko ary tena marina ilay izy fa amin'ny alalan'ny teny izay toriana amintsika eto no miasa Andriamanitra. Ho anareo izay marary zao dia azo antoka fa ho sitrana androany. Amen na izay manana olana ihany koa dia vonjena ho afaka amin'ny olana. Ary ankoatra zany tombo be ny finoanao. Tena afaka hiatrikady sy ny olana izay misy ianao. Ary rehefa miatrikady sy olana dia voaka mpandresy. Olon'Andriamanitra tsy maresy. Zanak'Andriamanitra tsy maresy. Izay rehetra mino an'izany dia mety hafa mafy be. Alleluia. Araka ny fanambarako taminareo ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra tenin'Andriamanitra amintsika androany dia pasteur antsika avy any Ambilobe Famera Fredo. Izy no hiaraka amintsika eto ka dia omentsika toerana mitarika fiderana. Izy kosa angatantsika mba handroso raitsika amin'ny tefatanana avy hatrany. Alleluia. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy fiadanan'ny tompony ho amintsika mianakavy. Mbola hitehaka mafy ho an'Andriamanitra isika ary hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Hitehaka mafy ho amin'ny fanahy masina ary samy miantso aleluia mafy be antsika ho famezam-boninahitra ilay Andriamanitra ilay pary antsika izany. Amen. Voalohany indrindra dia soratsika lehibe an'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra any amin'ny faritra Ambilobe fa dia mandroso ary matoky koa fa tahaka izany koa ny eto amin'ity toerana ity ary matoky hafa hanao zavatra lehibe tokoa any Tompo. Izay nataon'Andriamanitra tany Ambilobe dia ho ataony aminao, ho teny aminao any amin'izay manaraka izao fandaran'izao ihany koa dia mino marina ianao fa hikasika anao any tokantrano ny Tompo, manasitrana anao any tokantrano ny Tompo, na eo ambony fandriana ianao na eo ambony seza seza fipetrahany malemy ianao dia hitsangana eo amin'ilay seza ianao satria ny Andriamanitra izay toriana eto dia velona ary mivelona mandrakizay ary proof fa velona izy dia ianao mitsangana eo ambonin'ilay seza fipetrahan'ilay malemy, ianao mitsangana eo ambonin'ilay fandriana, ianao ilay afaka amin'ny aretina ho tsapanao izany kasik'Andriamanitra zany androany. Hivavaka isika ametraka fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra izany. Ry Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba Andriamanitra lehibe mahefa ny zavatra rehetra ianao. Ankehitriny dia mametraka an'ity fotoana eo am-pelatananao taio manokana ny teny izay ambara mba tsy amin'ny fahalalako na amin'ny fahaizako fa ianao no manendry ny lelako, manendry ny molotrako hiteny ka ny teny ambara dia manasitrana manafaka mamonjy ny fanahin'ny olona sy ny ara-nofony izany. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo anaovana izany vavaka izany. Amen. Eny ary ry havana malala jaina dia raha mana baiboly ianao dia hijery tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny filazantsara izay voasoratra ao amin'ny Matio toko 15 dia andininy fa eo amin'ny 17. Matio toko 15 dia andininy 17 ny tenin'Andriamanitra ho vakitsika. Mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy vahoaka betsaka nakeo aminy nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina ary maro hafa koa. Ka nametraka azy teo ankianjan'ny teo amin'ny tongotsy Jesosy dia nasitrana azy izy. Hitehaka mafy ho an'ny Tompo isika. Alleluia. Teto dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ozy izy hoe
nisy olona marobe tany sana teo daholo ny zavatra nitranga teo amin'ilay fiainan'ilay olona. Taony natao hoe mandringa, taony natao hoe malemy, taony natao hoe jamba, maro sisa maro samihafa ny aretina zay nisan'ireo olona reo. Reo olona reo nefa ny rehefa nentina teo anatrehany Jesosy izy, nentina teo anatrehany'Andriamanitra izy ireo, nentina teo tongo Jesosy izy ireo, dia ho voalaza ny ten'Andriamanitra hoe sitrana avokoa ireo olona rehetra ireo. Azonao moa ny dikan'izany hoe rehefa tonga teo amin'ny tongo Jesosy, tonga teo akaiky ny Jesosy, dia ozy izy hoe sitrana avokoa ireo. Zany hoe inona ny antony nahatonga an'ireo olona reo sitrana rehefa tonga teo amin'ny Jesosy izy ireo? Nahoana nahatongavany ny fanasitranana teo amin'ireo olona reo rehefa tonga teo amin'ny tongo Jesosy izy ireo? Mila haitsika izany, mila fantatsika izany fa inona ny antony. Voalohany aloha dia mila fantatrao fa efa tamin'ny voalohany mihitsy Andriamanitra manana tanjona amin'ny fanasitranana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola tsy tonga tetỳ ambony tany aloha Jesosy dia tiako hofantarinao fa ao amin'ny bokin'ny Isaia, ao Isaia mpaminany, Isaia 7:15, dia ho vakitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:15 ao, dia misy fanambarana ny amin'ny Jesosy fa i Jesosy dia manasitrana. Tamin'izany andro zany dia efa niteny ny mpaminany, nampitenen'Andriamanitra ny mpaminany fa Jesosy dia manasitrana, manavaka ny olona, manavaka ny aretina rehetra, manavaka ny probleman'olona rehetra. Ozy izy eto Isaia 7:15 dia andininy fa 4 na 5 dia efa mety foana izany. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 7:15 dia zao voalaza neto amin'ny andininy 4: nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahotantsika, kanjo isika kosa nanao azy hoe nikapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nitondra ninona atsika izy ozy? Nitondra averena, nitondra ny aretintsika, aretinatsika, nitondra ny aretinatsika, aretinanao, aretin'ny olona akaikinao, aretin'ny fianakavianao, aretin'ny Madagasikara, ny aretin'ny vahoaka malagasy rehetra. Dia jereo tsara fa rehefa narary ny olona zay marary rehetra, na malemy, na mona, na jamba, na klemaina, dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe noentina teo an-tongo Jesosy, satria efa voalaza tany amin'ny boky mpaminany. Raha mbola tsy tonga teto ary Jesosy dia efa nilaza fa Jesosy nitondra, tovy mafy be, hitondra ny aretintsika izy. Tsy olo vavolombelona aminao nge zay vao ray volana lasa zay tany aminay tany dia nisy olona narary efa ho faty, dia fianakaviana sasany miteny hoe sida mahazo azy, ny fianakaviana miteny hoe famisaviana nahazo azy, dia efa mahikely efa taolana amin'ny fony hoditra, tsisy antenaina intsony ty raha vehivavy ty. Nisy piny fianakavian'ireo olona hoe andao fa vavahana io dia mety ho afaka io, fa tena marina tsy tokony nisy fanontaniana mety ho afaka izany rehefa vavahana fa tena afaka. Efa tonga tany zay dia ozy le olona efa tsy mahiteny rarakivony efa miraraka, dia io le olona efa misy manam-pofo izy, ampifony olona ambony fe efa hoe olona ho maty io. Teo aloha za dia nandinika hoe inona no atao amin'ity Jesosy? Fa raha masom-pahitana maolona, amin'ny fijery maolona, dia tsy azo atena mihitsy hoe ho sitrana olona io, satria na ny rarakivy ny arany efa tsy voatazona intsony.
efa tsy voatazy le tompo tena ntsony ny rarakivina. Ny vavany efa tsy hainy manidy ny vavany fa efa misokatra be eo fotsiny. Ny tanany atsangana dia rehefa apetraka anao dia manao hoe fa zao nataon'le olona hoe io pastera dia zao koa nataoko an Jesosy hoe io Jesosy satria ohatry ny apetraka le olona amiko le izy hoe io pastera osy dia za tsy namaly ana fa atao boky fotsiny koa hoe io Jesosy satria iza ny anasitrana an'io ao, iza Jesosy. Amen. Dia rehefa tonga teo amin'izay dia fitoriko tamin'zareo ny antsoe hoe Jesosy manasitrana. Jesosy manasitrana. Jesosy manafaka ny aretina rehetra. Dia kapoka taminy manasitranana aretina rehetra. Dia zao arany fa tonga teo dia mivavahako izy. Dia zao nataony fianakaviana hoe mba ho voaray any an-danitra ny fanahany. Inona vavaka ny eritreretin'ny fianakaviana eto hoe mba ho lasa ny fanahany ka ho voaray any an-danitra. Raha mivavaka olona tsika dia aleo aloha iseho misy voninahitr'Andriamanitra fa tsy ho faty le olona aloha. Dia hoy amatsy fianakaviana, anao vavavahana ary izy, dia mivavahana izy. Dia vao vita ny vavaka dia hoy izy hoe lohany nakatiny dia nampiakarina anao an'izao. Izy ihany nampiakatra ny lohany. Izy ihany nampiakatra ny lohany. Zany hoe ny lohany efa tsy zakany iny, izy ihany nanao an'izao rehefa vita ny amenina dia lasa nandeha. Satria ny antony andehanako dia zao, ianao Jesosy miasa ao fa tsy te hahita sy zavatra mitrango ao fa ianao fotsiny miasa ao. Le ekipako ny teny aho hoe efa mialaina izy zay osy satria mihetsika manao hoe izy vita zay. Satria Jesosy io rehefa nitondranao any nitondranao tao amin'ile toerana io dia tsy avelan'i Jesosy mihitsy raha tsy voninahiny Jesosy miseho amin'ny toerana io. Ianao io dia tsy avelan'i Jesosy raha tsy voninahiny Jesosy miseho amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Lasa nody ka nody anao maka olombelona ihany indray hoe tena ahoana marina iny Jesosy satria ny tanany ampiakara dia manao hoe mivava ty rarakivy miraraka tsy mity mivava. Fa rehefa vita ny amenina dia navitananao an'izao fotsiny. Zany hoe ohatr'izay fotsiny zany raha hoana felan-tanana hitanao tao ohatriny iny ohatsy zany hoe mety avelona olona le hoe dia osy dao ny namako tao aoriana dia famboarina saina mo fa dia zay sitrapon'Andriamanitra ihany na ny fianakaviany ary ny teny hoe mba ho voaray ny fanahany fa Jesosy tsy anaiky fa tsy maintsy mivoninahitra kozy asehoka. Vao tonga tao an-trano tsy haiko tsy ampy firy lera tonga tao an-trano nisy bajagy anankitelo tonga teo tokotaninay miaraka vahoaka maromaro miaraka amin'ny dra batabatainy zareo avy any le olona tsy mahay mandeha batabataina ohatsy milanja tsy azoko tenenina dia niditra tao am-piangonana. Ny atsembohako ohatsy ny ino hoe Jesosy io inona moa ny eritreretin'le olona. Ny devolony io mamely anao ihany hoe raha mahato anaty fiangonanao io i olona io dia eo amin'izay le ataon'olona hoe fiangonana mamono olona. Fa zao ny fatako Andriamanitra tsy hanala-baraka an'izay matoky azy. Tsy mba homenatra izay miandry an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mampamenatra fa tsy maintsy mampisy voninahiny ho aminao koa izany. Amen. Tena nomboka nampidiry zareo tao anaty fiangonana ny izy tsy niandry nampandrosoana izy fa tonga dia natsofony tao fotsiny dia napetrany teo dia nataony tsirara be teo amin'ny soma teo amin'ny asinytsy. Tsy maintsy mivoaka ao tranonao ianao dia hiditra anaty le fiangonana dia hoe ahoana izy ty tsy asoronay aminao ato paster ambelanay ato izy ty zay fefarany tompo. Le fianakaviany manao hoe
raha mba miala ny ainy dia atao an-tranon'Andriamanitra nampiala ny ainy. Tompo teneny akaikinao, atao am-piangonana tsy mampialaina fa mampitraina. Mampitraina, 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 mampitraina dia famafany Jesosy. Amen. Halleluja. Ianao sao raha malemilemy satria niditra atao am-piangonana ato anao tonga dia lasa formela. Zay malemy tongotongotra dia manao sadaholy. Zay manao kelele zao io tsy hanao an'izany ianao mody eo. Ohatr io tsy hanao an'izany fa fanao mody eo. Inona tsy dia mahita lavitra io tsy hanao an'izany ny masina rehefa avy eo. Ny sofina tsy dia maheno io aheno lavabe mihitsy io androany. Amen. 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 Ikipina mararirary lava ohatsiny mararirary tsy haiko hoe inona ho afaka eo androany. Inona ohatsiny hafahafa ohatsiny hoe zaho ohatsiny tsy mahatadidy zavatra, ho tadidinao mihitsy ny mahatadidy ianao androany. Ino ino tsara. Dia nitsirara teo amin'ny somaty eo izy dia nalefa dia fianakaviana ny lody dia anankiroa sisa miandry azy. Inona Jesosy ny ataoko? Fivavahana raha-pitso alarobia io aho zay misy fivavahana eto. Mitety ny olona mitsirara be ny eto. Ny haiko tompo dia izao. Raha niranao eto amin'ity tanàna ity aho, hanangana ny matina ny ranao ampitsangana ny malemina ny ranao ampitena monana ny ranao fa izao tsy asako lolo zay zavatra hitranga eto fa zay nampanranao nampanaovina zay atao zay aniranao no ataoko eto. Fa ianao ny mahafantatra zany fa za koa dia olombelona fa ianao ny miasa ao anatin'izany tompo. Lasa amin'izay ny vavahana amin'izay. Ka inona moa anao afaka maninona moa fa tsy maintsy mivavaka ianao. Ao ary satria ianao te hitory tena any amin'ny télé sy radio any. Mitory tena amin'ny télé sy radio za ny feo mavavy. Ka raha zay olona entin'olona eo na ohatsy ny vorodamba raha ny lamy mitongo ny malemy manao an'izao. Dia ianao tia hiteny hoe Jesosy mahagaga. Hitondrahan'olona le ohatr'izao reny ianao. Ianao tia hiteny hoe Jesosy manasitrana. Fandrandray mijerendray zavatra eny ohatrany hoe foana devoly sainao tsy iny. Fa io Jesosy manao an'io fa tsy tao ary fanasitranana ny tadiavina. Izy mbola tsy mahay miteny. Ataovy mipetraka batao tsara moa dia apetrao. Inge efa maledaleda apetrao. Nametrahana tanana amin'izay. Jesosy io. Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba. Namorona ny ianao manana pièce détachée be tapiana danitra. Any aminao misy colonne vertébrale betabe. Any aminao misy miskla velona betabe. Satria isanandro dia misy olona teraka dia misy voamaso. Aisan'ny namorona zany. Isanandro dia misy olona teraka dia misy tanana sy tongotra. Aisan'ny namorona zany. Isanandro misy olona teraka dia misy sofina. Aiza misy an'izany. Ao an-danitra ao dia misy zavatra zay tsy misy ao aminao dia misy ao an-danitra. Maran'ray anao ao an-danitra misy ray betabe. Osoloana ray vaovao ao an-danitra misy ray. Halleluja. Halleluja. Hitanao rehefa tapaky ny antsy ny tananao. Efa tapaky ny antsy ny tananao dia misy sodiran'ny lanitra. Misy inona ny tananao? Misy sodiran'ny lanitra le katrisinao inona atao hoe sodiran'ny lanitra. Misy olatra ny tananao rehefa voadidin'ny antsy dia misy olatra. Dia naninona le olatra? Ny tefen'Andriamanitra. Naninona le olatra? Ny tefen'Andriamanitra. Raha misy kansera ao aminao, ho tefen'Andriamanitra. Raha misy kansera ao anatinao, ho tefen'Andriamanitra. Ho esolon'Andriamanitra izany. Raha misy fery ao aminao ao, ho maina amin'ny fery, ho tefen'Andriamanitra. Tsisy tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Amen. Ny vavahana amin'izay, vavaka anazy amin'izay zay. Manomboka vavaka anazy zay. Naran'i Jesosy. Ianao Jesosy io. Mpanamboatra nofotra.
mpanamboatra ny lalan-dra, mpanamboatra ny ra, mpanamboatra ny taolana. Dia ozy ny olona na madamako mijery aho hoe naninona koa vavaka ty rangahy ty lasa mpanamboatra taolana, mpanamboatra ra, mpanamboatra ny lalan-dra, mpanamboatra ny volo, mpanamboatra ny hoditra, mpanamboatra tonongo daholo izay fantatra fa misy ao amin'ny tenantsika olombelona. Isany namorona an'izany dia tonongo. Mpanamboatra n'izany ianao, mpanamboatra ny rivotra iainana koa ianao, mpanamboatra n'izany ianao, mpanamboatra ny rano miditra ao anatinay niatsempohany, namboarinao izany. Raha mpanamboatra izay zavatra rehetra tsoka, namboarinao izany. Taolana, namboarinao izany. Ny ho nampanirianao izany, ny volo nampanirianao izany. Na dia tapahana amin'ny hety ary volonay dia nampanirianao foana. Mila ampiakarina ny moral anao rehefa vavaka ny marara. Amen. Mila fantatra anao fa Andriamanitra miasa amin'ny tenantsika olombelona. Rehefa tapahana ny volonao dia mbola maniry, dikan'izany Andriamanitra ao anatinao ao. Raha tapahana ny hoanao mbola maniry, Andriamanitra miasa ao anatinao ao. Raha marary ianao androany dia androany koa miteny aminao, Andriamanitra hiasa ao anatinao androany. Hanafaka ny aretina anao izy androany. Dia mifafana izy, dia mifafana, dia mifafana, dia mifafana. Dia zao nataony dia fananao an'izany dia tonga dia ambony be koa ny saiko. Velona, velona, velona io, velona, 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 velona. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Miveloma amin'izay, miveloma amin'izay. Zao nataony miveloma. Le olona mody ataony dia volo tady alaina mana hoe miveloma ihany ozy miveloma. Satria zay tenen'ny vavako, zay tenen'ny vavanao dia atao tanteraka amin'io, atao tanteraka amin'io, atao tanteraka amin'io, atao tanteraka aminao. Halleluja. Teo amin'izay izy tomany velona ty ho velona ty satria efa manomboka rehefa mamelona reny motera maty reny ianao dia rehefa ataonao dina natany halleluja. Ho velona motera ty oza, ho velona motera ty hozy izy hoe olona tsy niteny nandritra amin'ny 4 volana vao nivavahana dia ina mana velona motera, velona ty miveloma, 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 miveloma. Tonga dia mana way velona ozy aty ozy le olona hoe karaha miafatrafatra izy io pastera, velona io ka izy miafatrafatra be ka mipoditorana, velona io tsy le maso fa niakatra be, velona io tady potehindretsiko ny saiko. Jesosy raha nahita olona maty dia ozy izy tsy maty io fa matory, tsy maty io fa matory. Fehezo amin'ny vavanao, fehezo amin'ny vavanao, fehezo amin'ny vavanao. Nanomboka teo izy ny olona kolona teo dia sokatra amin'izay ny masina avy manao hoe aiza zao ozy, aiza zao sa ozy tendeha dosy tendeha ladosy ao, tendeha ladosy ao, tendeha ladosy ao ozy. Na andeha ladosy amin'izay izy tao izy namoaka rano betabeta so amin'izay nataony nitsangana teo hoe velona, velona, velona. Mity amin'ny famafany Jesosy. Androany dia ataony Jesosy eto izany androany, ho ataony Jesosy eto izany androany. Ninona karazana retina misy aminao, Jesosy dia mbola velona. Eto Jesosy, eto Jesosy. Aiza Jesosy aiza Jesosy mity amin'ny famafany Tompo halleluja. Maty 2:20 zay ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny filazantsara ihany iroso ao mivavaka tsika rehefa avy eo dia miomana ianao fa Jesosy eto. Jesosy aiza
eto izy profa eto izy a dia levina le aretina fivitosana kiponao profa eto izy a afaka le aretina fanaitainanao amin'ny lamosonao profa eto izy a dia mahiratra ny masonao profa eto izy a hitsangana setra malemy eto androany satria eto izy amen halleloia dia amin'ny anaran'i jesosy hoy ten'andriamanitra Matteo 4:24 ary nisy jamba sy mandriga nanatona azy halleloia teo amin'ny kiantsany tempoly dia nahasitrana azy izy dia fa mafany tompo hitanao enoia le olona marary rehefa nanatona azy dia ozy ny soratra masina hoe nahasitrana azy Jesosy amen le vehivavy mibataina nety atao am-piangona tsy mahay mandeha rehefa nandeha nody dia nandeha tongotra tsy nandeha taxi fa nandeha tongotra nitondra ny vatatenany nandeha nandritra firy volana tsy nay nandeha mandeha izy tsy nitoanana tsy mianjeranjera tsy mandeha fandeha amin'ny fandehmamo satria nanino nisosatra vaovao nisosatra vaovao nisosatra vaovao nisosatra vaovao nisosatra vaovao halleloia misy raha tsy hainao zay rahantsika zay misy raha tsy hainao Jesosy arô mavita volana akaikinao misy raha tsy hainao Jesosy arô mavita anareo tokantrano any anao zao io marary ambony fandrinanao amin'izao miteny zao io miala ambony fandrinanao dia mitsangana amin'izao fotoana zao ianao zao io misy cancer mitsangana amin'ny sezanao anao fa Jesosy tonga amin'ny tranonao any amin'izao fotoana zao mikasika ny cancer anao manomboka vaky io bay io vaky io maina ny cancer anao amin'izao fotoana izao misy raha tsy hainao Jesosy arô mavita azy ianao zay ao anatiny manaraka fandarana izao ananan'olo trosa ianao ananan'olo vola be ianao tena fa higadra mihitsy azy ianao ny fiten'olona aminao za manambaranao Jesosy tsy manasitrana fotsiny ihany fa mahay fagagana rabola Jesosy mahay fagagana rabola Jesosy mahay fagagana rabola Jesosy ho afaka nitrosanao ho afaka nitrosanao tiaka mafany Jesosy amen halleluia halleluia sitrana le olona ravanitsangana sitrana izy mikasikasy ny herin'Andriamanitra androany dia zao Jesosy a programan'Andriamanitra mihitsy nandeha fasana azy tetỳ tany a hanafaka anao hanasitrana anao hamonjy anao za tsy olo vavolombelona aminao zay mivady zany tena magaka ny tompo tena magaka Jesosy zay zay niteraka zay teraka zanako marron boka koa raiky marron za Jesosy anao mahay manova soran'olo mahay koleran'olo anao Jesosy koleran'olo jiaby namboarinao Jesosy tsy zay maro sa tsy marina za tsy hoe tsy tia kolera joby fa tiako jiaby olo fa be voka mivadika metrako tanana malandilandy amin'ny anaran'i Jesosy malandilandy nivoaka amin'izay tena marina malandilandy halleluja halleluja amen anao tsy miteraka eo ivavaka atsika fa aveo fa anao hiteraka mamonina tsanjanaka vaovao anaty kipinao Andriamanitra imetraka tsanjanaka vaovao izy matazona zanaka kipinao tsisy avortement ntsony fa manomboka matazona io androany satria misy opération lehibe ataony Jesosy eto misy opération lehibe ataony Jesosy eto amen sa tsy amen amen sa tsy amen namoana ianao tonga eto namarinana ianao tonga eto tsy zako manasitrana fa Jesosy minoanao fa izy kasik'Andriamanitra lehibe eto izy
izy mila nikasika Andriamanitra manasitrana zay. Izy mila nikasika Andriamanitra nafahakakana amin'ny fiainanao zay. Zao ara-maranako hitondrako ny ten'Andriamanitra. Jesosy tsy miova ho marsan'io ary mandrakizay. Jesosy tsy miova ho marsan'io mandrakizay. Raha nanao karaha zay izy taloha, androany koa izy manao karaha zay. Amen. Amen. Lay vehivavy na rano lay vehivavy nandritra 12 taona, nandeha izy nandeha nanatina fisiany Jesosy, dia nitazona lamban'i Jesosy izy. Rehefa nitazona lamban'i Jesosy izy, dia nalinona izy, ritra ny loharanona retina tao anatiny tao. Dika zany, zay mihitsy le tena ny faminaniana amin'ny bokin'i Isaia hoe nitondra, 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 nitondra ny aretinanao izy, anao mizaha télé, Facebook, mitondra ny aretinanao Jesosy. Ny andro lasanao, itsy andeha hitalisany fahotanao, itsy andeha hitsaranao ray aman-dreny, tsy mitsaranao izy ranabavy rahalahy, fa Jesosy tianao fa niandry anao rango ela, fa niandry anao fatry ny ela be Jesosy amin'ny problemanao io, manapa-hevitra anao, fa Jesosy hamonjy anao, hanasitrana anao, hanafaka ny aretinanao. Andro any, raha nanangana ny maty Jesosy tamin'ny Lazarosy, dia tsy ny andro rapitso na afaka pitso, fa hoy izy manao hoe anio dia hitsangana ny anadanao, anio dia ho afaka anao, sitrana ianao, fa problemanao. Amen, amen, alleluia. Hitsangana isika arany mangataka ny mpihirary androso ihany koa saino ao anatin'ny fitsangananao dia asandrato ny tananao, asandrato ny tananao ao anatin'ny ny fitsangananao, dia saino fa maty ny fahotanao Jesosy, maty ny fahotanao Jesosy. Jesosy dia tsy mifidy karazan'olona, tsy mifidy lokon'olona, fa tapa-kevitra ianao anatin'azy. Dia zao ny tiako aminao, manana anjara aminazy ianao. Misy anjaranao maventy ao, misy anjaranao ngeza-be ao amin'ny Jesosy. Mety efa tapidalaka le amin'ny zavatra atao rehetra ianao, fa isy fananganana vaovao atao amin'ny Jesosy. Ilaiko ny fanatrehanao, anay masonao, sandratra ny feonao. Amen, Jesosy. Ianao ny manasitrana manafaka an'io, mitondra fanavotana ho an'ny olona tsiraray aby ianao. Isanisa tonga eto androany, manana olana, manasitrana azy ianao, manangana azy, mampatanjaka azy, na inona karazana olana tompao. Amen, alleluia. Avifanay masonao, akivio masonao dia sandrato ny tananao. Miaraka amintsika eto ny fanatriazan'ny fanahy masina izany. Mety anisan'ny olona anatin'ny ady ianao amin'izao fotoana izao, mety trosa ny nanangananao ny sosiete ianao, nindram-bolona tany amin'ny banky nanangananao amin'ny orinasanao. Ankehitriny ianao fa matsapa, fa tena fa mandalo ady tafiditra amin'ny ady ianao. Mety manana olana ihany koa ianao amin'ny entreprisenao, ao anatin'ny sosiete ianao, manomboka tafiditra ao anatin'ny trosa ny sosiete ianao. Zao nefa ny teniko aminao, hanao zavatra lehibe aminao Andriamanitra. Anisan'ny olona ihany koa ianao mety nanana tsena, namidy ny tsena noho ny vokatry ny tsy fisim-bola. Ankehitriny nefa ny tena matsapa, fa mila tsena ianao, mila tsena ianao. Maro amintsika reto manana olana eo amin'ny ara-bola ianao, misy olana ny ara-bolanao.
tsy hitanao tany nodidiana, ny eo tananao efa azo efa nangolona hatr' izay na nangana ny zavatra, tianao hoentina tao antoka, tianao ho amidy indray, kanefa hiasa firy-taona indray vao hatsangana an'izany. Mijerevan'i Jesosy Kristy ianao, manamboara sary eo anatin'ny sainao ianao, fa izay sary apetraka ao anatinao, izany no ho ataon'Andriamanitra ao fiainanao. Mijereva fa mpandresy ianao, mijereva fa tsy olona resy zany ianao, ianao marary ianao tonga eto androan'ny fotoana anasitranan'i Jesosy, ikasihan'i Jesosy any aritinao izany. Taova anatin'ny sainao fa ho ritra ny aritina, tsy fahitana toromaso amin'ny alina, atao velomo izany androany. Alleluia, alleluia. Sadrato ny tananao, eto ny toko amin'ny androany ty. Ianao le manana aretina tena tsy mahay mandeha, ianao le manana aretina misy fery lehibe any amin'ny tenanao na tsy mahay mandeha ianao tonga eto, mety tsy dia mahita ny masonao, mitsangana ianao le marary. Zay manana aretina mitsangana amin'ny seza manatolo ety aloha aty, sy fa hivavaka ho azy aho, hivavaka anao le marary. Raha misy mpanompon'Andriamanitra eo dia mba angaviko kely tompoko, mba hanampiako amin'ny fametra-tanana amin'ny retina amantsika reto tompoko. Raha misy mpanompon'Andriamanitra ao na plein-temps ianao dia angaviko hanampy hametra-tanana eto aloha tompoko.
anaran'i Jesosy. Anaran'i Jesosy. Mifanany mitondra aretina rehetra, mitondra trosa, mitondra aretina. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy. Biva, lasa miala, lasa mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Miala atao amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa ary devil mitondra aretina rehetra. 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 Lasa amizay. Miala amin'ny kipiny ao. Hey, lasa. Devil mamparary, mampalemy, mitondra tsy mampiteraka io. Sara! Anaran'i Jesosy. Tononona ny fanasitranana amin'reto olona reto. Tononona ny fanasitranana. Ny aretina any amin'ny tongotra. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Raiso ny fanasitranana. Raiso ny fanasitranana eo amin'ny tongotra. Raiso ny fanasitranana eo amin'ny tongotra. Raiso ny fanasitranana eo amin'ny kipo. Raiso ny fanasitranana eo amin'ny loha. Jesosy io. Salato tananao. Jesosy io. Naizanaiza misy karazana arety. Manaitaina ao anatin'ny vatany ao. Manaitaina any amin'ny loha. Manaitaina eo amin'ny kibo. Manaitaina any amin'ny tongotra. Ny aretina rehetra. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana ny malemy. Mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Raisany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy mahiratra ny maso. Mahirata amin'ny anaran'i Jesosy mahita ny maso. Amin'ny anaran'i Jesosy maheno ny sofiny. Amin'ny anaran'i Jesosy matanjaka ny tongotrany. Jesosy io. Ny osatra maty rehetra velomina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ny maso mahita rehetra ampahiratina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ny kibo tsy miteraka rehetra miteraka amin'ny anaran'i Jesosy zany. Miasa mahagaga eto ianao Andriamanitra. Miasa mahagaga eto ianao Jesosy io. Fakio ny olona izay tonga eto androany izay mitady fanasitranana. Fakio ny olona rehetra izay mitady vahaolana androany satria eto ianao ny fivitosana anaty kibo. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanasitranana. Ny fanaitenana any amin'ny sofina, any amin'ny maso, any amin'ny vava, any amin'ny kibo, ny aretinaty, fibron, kista rehetra. Le vonona amin'ny anaran'i Jesosy. Le vonona amin'ny anaran'i Jesosy zany. Raiso ny fanasitranana. 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 Raiso
raiso amin'ny anaran'i Jesosy sady saotra ray eo ianao fa mikorina ao anatin'ny tenany ao, mikorina ao anatiny ao anao Jesosy. Ny ranao nefa mikorina manomboka ny tampon-doha, mikorina amin'ny ratsambatana rehetra, mikorina ka hatrany any amin'ny tongotra ny any, ka hatrany amin'ny aty, ka hatrany amin'ny vavony, ka hatrany amin'ny estoma rehetra any, ka hatrany amin'ny tsinay, ka hatrany amin'ny hoditrany, ka hatrany amin'ny sosokoditra rehetra any, ka hatrany amin'ny masoditra rehetra. Toloka amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana, toloka amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana. Raiso, 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 raiso sady. Oh, misaotra ray eo. Oh, ribaba risaraba boborigina ramasaraba. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy sady, raiso amin'ny anaran'i Jesosy sady. Manomboka mikorina ao anatinao ny herin'Andriamanitra. Misy herin'Andriamanitra eto mikorina mitondra fanasitranana ao anao, mikorina amin'ny fanovana amin'ny fiainanao. Misy hery tsy takatry ny saina ho tonga ao amin'ny fiainanao, hery tsy takatry ny saina hanovan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, hery tsy takatry ny saina hanovan'Andriamanitra amin'ny fivelomanao, hery tsy takatry ny saina hitondra fahasalamana ao anao. Oh, halleluja. Oriaske beberigina maso, ori babarigonos kibreganos kabarugono trasaramimie. Oh, ribabarigonos kebrageno trasoro beberigina rimasoro babo. Fafaya now, oh, fafaya now. Raskini herin'Andriamanitra amin'ny androany ity hoe handraisako fanasitranana, handraisako fanovampianana, handraisako ilay hery tsy takatry ny saina hanofana ny fiainako hoe mifafahina tanga tao ny fanahy masina amin'androany, fidina ny fanahy masina anatinao, hanisy hery tsy takatry ny saina hanofana ny fiainanao. Tahaka ny tao amin'ny Baiboly, ny rano mangatsiaka lasa divay, samy mivavaka mofo dimy na sasan-drano roa, mofo dimy sasan-drano roa na vokolona maro be. Andriamanitra tianao azany eo amin'ny fiainanao. Oh, halleluja. Andriamanitra mifampitombona ianao, Andriamanitra mifampitombo anao e, Andriamanitra mifitombona ianao, Andriamanitra mifamoronana ianao, Andriamanitra mifitombona. Amen, amen, amen. Oh, oh, amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Oh, orionski bregano trisi, ribabarigono trascabregono trasalabe, ribabarigina remaganos cababarigina ramasolobo, ribabarigina ramaganos cabragino trasua, ribabarigina ramaso. Amen, amen, amen. Ribabarigono trascanos cabragino trasalabe, ribabarigina ramaso. Rasu, rasnusta, rasnusta, ras from the Naranja Sosan. Amen. Oh, hallelujah. Oh, Father Masno. Matuko fanatia no eto titera na tisay. Aginam sai chika, asarap letana no. Pamulong kabis pamakin'Andriamanitra ho tonga natinao, mamelona izay fakivina rehetra ka ho tonga faherezana. Ireo zavatra tsy antenainao dia zao lasako aminao, misy pasy ho fain'Andriamanitra ao anatin'io. Ny zavatra mampitomany anao dia hody fifaliana indray io androany. Ny zavatra mety ianao izay tsy manana vola nandoava trano, zao fotoana navoaranao ny tranonao. Andriamanitra mampianatra anao ianao tsy mahavoafa trano io mampianatra anao hitodika hanatsaina namboatra trano Andriamanitra. Alleluia. Satria tantanantsika Andriamanitra matika zavatra be tabe ho tonga ho amin'ny fahatsapana eo amin'ny fiainanao androany. Tsy natao resy ianao fa natao mpandresy. Natao ny olana hiala aminao fa tsy ny olana hampitahotra anao, fa hiala lavitra anao izy satria atahorany olana ianao, atahorany olana ianao. Amen, Jesus. Sandrato le tananao, misy hery eo amin'ny anaran'i Jesosy. Samy Jesosy eo. Mikasika anao zany anarana izany androany, mikasika anao zany anarana izany androany.
izany anarana izany. Mikasika anatin'ny fivelomanao izany anarana izany. Misy fikasihana ianao androany. Za mihitsy Jesosy aho. Manokana asa famoronana aminao Andriamanitra. Misy fitarian'Andriamanitra tsy tafaka ny saina amin'ny fiainanao. Soran'Andriamanitra ianao satria matokisa ianao fa zavatra tsy takatry ny sainao mihitsy ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fivelomanao sy fahasalamanao atsapa le zavatra tsy takatry ny saina mihitsy ianao amin'ny fahasalamanao io fa sitrana tanteraka ianao afaka ianao aza mieritreritra ny tenanao mbola marary ianao fa sitrana ianao. Amen. Tompo dia raha eny anaranao Tompo mody ny vadinao vadinao lasa n'olona mody izy iny tsy mody tanam-polo iny fa mitondra vola no tranonao ao. Amen Jesosy eo. Misy olona eto manana vanandafy ianao tsy nirarahin'ny olona io mihitsy ianao fa ho avy izy andefa vola ho anao. Andefa vola ho anao io olona io. Tsarovy f'Andriamanitra rehefa mamangy azy. Misy olona eto tady asa izy fa zay demande rehetra mbola tsy mivaly fa zao no teniko aminao hivaly daholo ireo demandenao reo. Hivaly ireo demandenao reo fa zao no teniko aminao. Mio voninahitra Andriamanitra. Mio voninahitra. Mety anao zao na hoe aiza le mivoaka daholo izy toy izy ianao hoe izy amin'irety no alaiko fa hiteny aminao foana ny Tompo ame famantarana anao foana ny Tompo. Ty hidirana fa ty izy azy hidirana. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy maso. Alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia. Azovy natsapa fanasitranana izy tamin'ity androany ity. Tsangany tsara avy ny tananao zay natsapa fanasitrana. Alleluia. Dia mba angataka olona telo anao iza koa anareo telo mba mangataka anareo za hoe ino narary taminareo miakatra nabo aty maso seza Tompoko sika Tompoko. Misy micro. Alleluia. Ia, narary ino ianao ka ina zay le tsapanao tamin'ny fanasitrana raisinao. Za zany efa elaela narary hoe misy kisy taoziny dokotera dia androany izy vao tena tsapako hoe maivamaivana mihitsy ny kibo. Ahoana laizanao fa maivana ianao? Tena tsisy zavatra manelongelona anahy mihitsy. Etsika tsy ara-mindrikondriaranao dia ataovy zay tsy vitanao. Tsy maninona tsony. Tsy maninona tsony. Tiaka mafy ho an'i Jesosy tsika. Alleluia. Voninahitra dia an'Andriamanitra rery ihany fa nonoko anankiroa reto zany dia nandritra ny 2 volana tena narary be tsy azo mikitiana dia nakany any dokotera dia vola be ny fanafody meny dia za moa tsy niraharaha ntsony hoe za tsy ho any amin'ny tsy vidy an'ilay fanafody fa nentina mbavaka foana dia androany mona nihitsako nisy zavatra ohatra nisy niongotra tao anatiko tao dia saorako an'Andriamanitra fa nikitiako izy zao dia afaka azo mikitiana tsara tsy narary ntsony. Tiaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Velona Jesosy. Voninahitra aman'Andriamanitra ny joroko fahavolombelona fa za taona andeha maraina io misy zavatra manindrona be hatrany tratrako dia mamaly ato amin'ny lamozo efa nainga tsy andeha hivavaka fa na hiarina eo mpandriana ary asahirana. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa voaniditra an'ilay tranon'Andriamanitra dia nangataka fanasitrana dia afaka zao le manindrona dia le mamaly ato amin'ny lamosina koa efa tsy maninona ntsony.
Teka mafan Jesosy. Halleluja. Amen. Velona Jesosy e. Ianao ny tokantrano any. Manasanao zay aty amin'ny fiangonana Androndrakely Refi. Misy fotoam-bavaka aty miditra 6h maraindrainy, miditra koa 9h, miditra koa midi, 12, miditra koa 12 sasany. Asainantsika manaraka fandarano tonga eto Androndrakely, zay ka manasantsika jiaby hafa anjaranao koa fa naveto mahazo ny anjaranao koa anao fanasitranana. Teka mafan Jesosy e. Halleluja. Ya, ka ho faranako zany ny andraikitrako fa anao hira anankiray tsika raha mbola mety. Mety? Ya, asitsika hira ho voninahitr'Andriamanitra. Ataontsika le hira frère iza moa anarany frère iza moa raika iny. Mihetsiketsika iny e, misy mamolapolaka iny. Alaotsika hitsangana jiaby fa olona afaka e. Olona be fanasitranana ke.
tsy maintsy courage zahay miterazy tsy maintsy courage zahay miterazy tsy maintsy courage zahay miterazy tsy maintsy courage Elena are sotra atsika jiaby samy mazony toerany tompoka isika rehetra nandray ve ianao tena sitrana dia mino koa ianao fa ny tokantranonao any dia misy zavatra lehibe zay ataon'Andriamanitra hotsenainao any amin'ny tokantranonao any amen raha mino anao dia tiaka siorakoraka mafo any Jesosy halleluja madiva ho faranantsika ny fotoana tapany fahefatritsika izao a fa andao mbola ataontsika lira hoe lehilahy mahery a lehilahy mahery lehilahy mahery lehilahy malaza irairaitsika mihitsy fa Jesosy ny tena mahery amen ndao mbola hitsangana isika dia hideran'i Jesosy amin'ny alala zany iray zany
tompoko mbola miaraka amintsika eto ny mpanompon'Andriamanitra Famera Fredoa izay mitondra ny fiangonantsika Refy Ambilobe Rahariva Amroa. Noho izany ho anao izay efa tonga eto aza mihetsika intsony ianao. Tonga dia eo ianao mandray anjara ny roa. Fa raha sanatria ianao mbola tsy nazo tamin'ny marina dia azo anao androany hariva. Dia tsara aminao ny manatrika ny fotoam-bavaka rehefa avy eo satria mbola eto ny mpanompon'Andriamanitra miaraka amintsika eto mino aho fa misy zavatra mihoatra lavitra indray androany e. Ny amrora tolakandro dia misy zavatra lehibe indray noho izany dia manatria ianao ny fotoana eto. Sady izany ve? Amen na? Amen na? Ho faranantsika ny fotoana niarantsika nanompan'Andriamanitra tamin'ity androany ity Rahariva dia mbola eto ihany isika miaraka amin'ny Jesosy aza tara ianao an'izay ody kely fa eto ihany isika miaraka amin'ny Jesosy. Ny fotoanantsika andavanandro kosa ny talata sy ny lakamisy misy ny fotoana eto iarahantsika manompo ny tompo. Noho izany dia amboary ny fotoananao fa tena mila vavaka isika sady izany ve? Satria araka ny voalazany ray aman-dreny tamin'ny maraina teo tena marina mihitsy fa tena andro mahory zao. Dia mila feno vavaka be tsika atonga antsika fiangonana tena hery, atonga antsika fiangonana tena vita miatrika ny andro mahory. Amen na? Ary atonga antsika ihany koa tena ho avahan'Andriamanitra e, sady izany ve? Satria rehefa tena mifandray tsara amin'Andriamanitra, feno vavaka ianao dia miavaka ianao amin'izao vanim-poana an'Andriamanitra izao. Na misy fahoriana aza eto amin'izao tontolo izao ianao dia miavaka. Amen na? Amen na? Izay ny fotoanantsika andaontsika hitsangana hivavaka hisaotra ny tompo dia farana zany ny fotoana tapany manaraka izany. Sandrato ny tananao dia andeontsika hivavaka hisaotra ny tompo. Raha eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy izahay no ny fanatrianao tamin'ity fotoana androany ity. Mankasitraka Andriamanitra ny fitondranao ny mpanomponao izay nampiasainao tamin'ity androany ity. Misaotra anao izay tompony amin'ny fitahinao. Misaotra anao izay. Mankasitraka ny amin'ny fanatrianao. Mankasitraka ny amin'ny fiasanao. Misaotra ny amin'ireo marary sitrana rehetra. Mankasitraka ihany koa ny amin'ny fahagagana izay hotsenainay any an-tokantranonay any. Dia isaorana ianao ny fotoana androany. Mankasitraka. Misaotra ny amin'ny fahasoavana izay niraisinay. Fitahinane, fanasitranana ho amin'izao fiangonana izao. Tsy misy fiangonana marary, tsy misy fiangonana malahelo, ary izay nanaraka tany an-tokantrano dia tononona fandray fahasoavana, handray fahagagana, handray fitahina. Izany vavaka izany dia sandratra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahin'i Jesosy tsika rehetra tompoko.